Lahady fa 7 volana Jolay taona 2024 Lahady fahenina manaraka ny Trinité ary Lahady natokany fitandremana ho fandraisan-tanana ireo diakonina sy olona izay tsy tonga tamin'ny 10 volana Mey lasa teo. Mibanjina aloha hevitra vaovao isika manerana sany FJK mariavana dia ny hoe miarah mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo no ombonantsika ao anatin'izao fanompoana fivavahana izao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Ho fiderana sy fisaorana n'Andriamanitra andeha isika hitsangana hamaky ny salamo. Vakitsika aminaran'i Jesosy zany manao hoe Jehovah mipaka amin'ny lanitra ny famindraponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehovah. Endre ny atsara ny famindraponao, Andriamanitra, ka mialika eo amin'ny aliko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny omby fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no ahitana fahazavana. Amen. Andeha iombavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitro, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara, manome voninahitra anao izahay ankehitriny, ka miondrika eto anatrehanao maneho ny fanajana sy ny fankatoavana anao Andriamanitray. Anao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra Tompo, fa efa anao raha teo izany. Isaoranay ianao Tompo ny amin'ny fandraisanao ampitiavana anay eto amin'izao toerana masina izao, fa raha nikasa tokoa izahay dia nitanterahanao ny fandrinay. Isaoranay ianao Tompo tamin'izay nitantananao anay nandritra ny volana lasa iny, fa izay nitranga teo amin'ny fiainanay tokoa dia nanehoanao mandrakariva fa tsy niala taminay ianao fa niaro anay olonao tokoa. Isaoranay ianao sady ny amin'ity volana vaovao ity izay ho diavinay indray iarahanay mandeha aminao Andriamanitray, dia ianao Andriamanitra tokoa no inonay fa ialolalina anay koa isaoranay sady ianao ny amin'izany. Mivoreto ary izahay ankehitriny, te andre ny teninao sy hanavao indray fa ianao no tomponay, tsy misy Andriamanitra ivavahanay fa tsy ianao irery ihany. Ka aoka ny fanahinao masina ary mba hahatonga faharina vaovao aty anatinay
mba olona miavao mandrakariva izahay voazatoetra manavao ny hafa ihany koa fa amin'ny anaran'i Jesosy novanay ny vavakay amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika hangatahana hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra isaoranay ianao fa mbola miteny aminay mandrakariva ianao. Ary tsy ataonao diso anjara ny ankizy sy ny tanora fa omenao ny teny aza azy ireo. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa mihaino indray izahay mpanomponao. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Sokafa ny baibolinareo ankizy sy tanora ao amin'ny Jaona toko 9. Jaona toko 9 dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko 9 ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Amen. Ankizy sy tanora, raha misy izao fiara tsara tarehy iray ka tsy mandeha ny jiro izany fiara izany mandeha amin'ny andro maizina izy, na tsara tarehy tahaka ny ahoana ilay fiara ary na mahay mamily tahaka ny ahoana zany mpamily ilay fiara, rehefa tsy misy jiro ilay fiara na hoela na hoaingana dia mety handona olona izy, mety hilatsaka ny anaty tatatra izy, mety handehany amin'ny lalana tsy marina sy tokony aleha izy, izany hoe tsy araka n'izay itiavana azy ny andehanan'ilay fiara fa tsy misy jiro izy. Ankizy sy tanora, ny fiainantsika ankizy sy tanora zanak'olombelona dia tahaka ny hoe olona anankiray ao anatin'ny fiara, na tsara tarehy tahaka n'inona aza ny fiainantsika mahatsiriritra ny hafa, manana ny zavatra rehetra isika ka izao tsy misy manazava dia tsy mandeha amin'izay laoniny izany, mety handeha ihany fa tsy lasa lavitra akory dia mety hidona any amin'ny tsy izy izany. Ankizy sy tanora, amin'ity anio ity isika dia ampianarina soratra masina, iza ihany ny fahazavana izao tontolo izao? Jesosy ihany ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka azy tsy mandeha maizina fa hanana ny fahazavana iny. Manomboka izao ary ny ankizy sy ny tanora rehetra manana ny Jesosy ilay fahazavana izao tontolo izao, manazava azy. Manomboka izao ary ankizy sy ny tanora rehetra tsy mandaingandainga intsony, tsy mandeha amin'ny lalana tsy izy intsony fa mandeha amin'ny lalana marina, mangataka ny fitarihan'i Jesosy any amin'izay rehetra aleny mba tsy raparapany any anatiny aizina any. Mitondra fahazavana ihany koa izy ho an'ny manodidina azy, mitondra fahazavana ny ankizy sy ny tanora ho an'ny namany, mitondra fahazavana ny ankizy sy ny tanora ho an'ny mpiara-mianatra aminy. Manomboka izao ary ianareo dia fahazavana izao tontolo izao satria iza ny mpanazava-nareo? Jesosy ny mpanazava-nareo. Andeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra ary dia hivavaka isika isaky ny miato dia averinareo ny vavaka ataoko. Aoka hitsangana ianareo. Vavaka isika, Andriamanitra misaotra anao izahay fa nomenao Jesosy Kristy ho mpanazavanay. Dia mangataka aminao izahay Andriamanitra
mba hialoha lalana nay mandrakariva izy amin'ny anaran'i Jesosy no vanay mivavakay amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Faly misaotra anao izahay, nomenao fotoana ahafahanay mamaky ny teninao. Mangataka ny fanainao masina izahay, hanome tolo-tsaina mba tsy hisy diso ny voavakinay, ary mba samy hanana fifantohana izahay. Ary koa any mpitondra ny hafatrao, mba ny tena sitraponao no voambarany, ka hitarika anay tokoa hiara-mandeha aminao Tompandriamanitray. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Salamo. Salamo 80, andininy 7 ka hatramin'ny 710. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny hevitra, dia niorooro ny tany ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nahiry sy nahiry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Raha ny ora-pitahiana no nalatsaka ao tamin'ny lovanao, Andriamanitra, ary raha kotra izy dia novelombelominao. Ny olonao tamantoerana teo, mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao, Andriamanitra. Ny Tompo manome ny teny, ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mandry eo amin'ny vala ianareo, dia ho tahaka ny elabory melala miravaka volafotsy, ary ny volony miravaka volamena tsara. Raha elony tsy toy eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Salmona. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 9, andininy 12 ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 1, andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalaka nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako aza aho, dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako. Fa ianareo kosa tsy mahalala izay hiaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho, dia marina ny fitsarako,
satria tsy irery aho fa izao sy ny ray izay naniraka ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy izao manambara ny tenako ary ny ray izay naniraka dia manambara ahy koa dia hoy ireo taminy aiza izay rainao Jesosy namaly hoe samy tsy fantatrareo na izao na ny raiko raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba andehananareo miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Amen. Mbola ho aminareo ny riavana ny fahasoavan'ny tompo ary izy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia anorantsika tokoa ny lalakombana miaraka aminy. Volana vaovao loha hevitra miova ilay manao hoe miara lalana amin'ny tompo Andriamanitrao. Miara lalana amin'ny tompo Andriamanitrao. Amafisina ny afatra efa nentin'ny mpiara-miasa ho an'ny ankizy sy ny tanora ary dia ankeo amin'ny jaona toko 15 andininy 12 isika amin'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity. Jaona toko 15 andininy 12 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Nanao fandarana asa tafika masina ny fiangonana indray andro ary nandray anjara mavitrika tamin'izany reto mpivady anankiroa, elahy sy vehivavy. Rehefa nandondombaravara tamin'ny tokantrano anankiray izy dia ankizy kely no nitsena azy teo ambaravarana
hoy izy tamin'ilay ankizy hoe manao anse tonga hitondra fahazavana ho anareo zahay dia hoy ny ray aman-dreny tany any efitrano tany hoe izy zao dia hoy ilay zaza hoe jirama izany hoe tena tsy azy nylay zaza mihitsy ny filazana ny amin'ny hoe hitondra fahazavana ho anareo zahay maika moa ny filazan'i Jesosy hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao olona manambara ny tenany manondro ny tenany ho fahazavana izao tontolo zao tsiro be mirehatra ve zany sa inona ara-baiboly ry havana ny fahazavana dia misy dikany maro fa ireto no azo lazaina ny fahazavana voalohany indrindra dia manambara ny fanatrehan'Andriamanitra ny faharoa ny fahazavana dia manambara fahamarinana ny fahamarinan'Andriamanitra zavatra mazava tsy misy miolakolaka ny fahatelo ny fahazavana dia fanantenana sy famonjena ary ny fahaefatra ny fahazavana dia fanambaran'Andriamanitra tsy mahita mangirana mihitsy ny fiainako eo amin'ny fiainako a fahazavana dia fanantenana sy famonjena mahita mazava ianao zay mba nihiratra ny masoandroko fanambaran'Andriamanitra tena azavain'Andriamanitra lazain'Andriamanitra tsy isaky nafinafina no momba azy ireo a dia azo andikana ny atao hoe fahazavana ao amin'ny soratra masina ny loha hevitra izay banjintsika araky ny natolotra hatrany ampiandohany zao fanompovavahana zao a dia manao hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao anatin'ity andininy izay efa fantatry ny kristianina maro ity dia atsopiana ireto hevitra anankitelo reto voalohany Jesosy Kristy fahazavana no teboka hiaingana raha hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra isika dia Jesosy Kristy ilay fahazavana no teboka hiaingantsika ny faharoa Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo zao no lalana arahintsika raha hiara-mandeha amin'Andriamanitra isika Jesosy Kristy no lalana arahina izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina ary ny fahatelo Jesosy Kristy fahazavana no teboka ahatongavana hanana ny fahazavanaina miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao Jesosy Kristy ilay fahazavana no teboka hiaingana raha taonisika no hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao dia ampahafantarina arak'izao andiny ny faharoa ambin'ny folo zao fa Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo zao no tsy maintsy teboka hiaingantsika raha hiaraka andeha amin'ny tompo Andriamanitsika isika nahoana moa raha mialina ohatra ka hifohy ianao dia mandrehitra jiro dia miainga ny tongotrao amin'izay lalana andiananao raha maraina ny andro miposaka ny masoandro dia miratra amin'ny masonao mifohy ianao miarina ianao dia hiainga andeha raha lazaina zany hoe Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao dia tokony fantatsika fa mirehitra ny jiro na miposaka ny masoandro manomboka eo ny fiainganao ary andeha ianao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy lay fahazavana ravana malala mahafinaritra ny mahafantatra hoe maro ny kristianina efa tena nanomboka ny fiainany niaraka tamin'i Jesosy Kristy ary mbola miara mandeha amin'ny Kristy mandraka ankehitriny ohatra amin'izany reto loholona reto efa teo ireo fanompona mahampandray efa niditra tamin'ny fanompony dekona ireo ary nahatody ny fanompony dekona hatramin'ny fetaona dia miditra amin'ny fanompony loholona izany ny karazan'olona niara nandeha tamin'Andriamanitra fanombohana mihitsy ny fahazavana ao Genesis toko voalohany raha vao nanomboka ny asa fahariana Andriamanitra dia ny mazava no tononony sy napetrany misy mazava dia nisy mazava
ao amin'ny filazantsara ka nijaona toko voalohany andininy faefatra ohatra dia milahatra amin'ny tantarany fahariana ihany milaza ny soratra masina manao hoe izy no ny simpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona izany no ilazana amintsika hoe raha iara mandeha amin'Andriamanitra isika tadidio fa teboka iangana tsy azontsika hidivirana i Jesosy Kristy eo no manomboka ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy eny an-dalambe tsy ny any an-tranonao tsy ny fahazaranao miditra am-piangonana koa ny ataonao hoe teboka iangana amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra fa i Kristy lay milaza hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao ary no hita manatsika raha miteny Jesosy manao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao dia raisy zany fahazavana zany ka mifoaza dia mianga ndao andeha ndao hiaraka amin'ny Jesosy atombohy amin'ny Jesosy indray ny fiainanao anio sokafo indray pejy vaovao ary manombo manoratra tantara vaovao miainga amin'ny Kristy izay ny atao hoe miara-mandeha tandremo sao diso fiangana tandremo sao tsy fantatrao aizy ty fiainana kristianina miara-mandeha amin'ny tompo ty no miaingy ao amin'ny Jesosy lay manao hoe izao ny fahazavana zao tontolo izao fa raha vonina andeha ianao anomboka fiainana vaovao tantara vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy ambara eo amin'ny tapany faharoa amin'ny filazany manao hoe izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina ny manaradian'i Kristy tsy mba andeha amin'ny maizina ilazany zany riavana fa Jesosy Kristy dia ilay lalana arahina Jesosy Kristy ilay fahazavana dia tsy hoe teboka iangana fotsiny fa lalana arahina zay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina inona indray ny atao hoe maizina ara-baiboly ny maizina dia ny fahotana izay mangejantsika ny fandavana an'Andriamanitra ao amin'ny Jaona ihany sika no hijery andiny tsoratra masina ohatra ny hoe ny Jaona toko 7 andininy 7 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo aleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asany ary ny andininy 20 fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava tia ny maizina ny mpanao ratsy ilazana hoe raha manaraka an Jesosy isika hoy ny soratra masina dia tsy andeha amin'ny maizina zany hoe afaka amin'ny fahotana ianao rehefa miainga miaraka amin'ny Jesosy ny fiainanao rehefa vonina noratra pejy vaovao miaraka amin'ny Jesosy ianao dia velana ho any ny fahotana afaka amin'izany fahotana izany ianao fa mizotra amin'ny lalana vaovao manaradian'i Jesosy tsy mandeha amin'ny maizina dia anontany ny maro hoe dia ahoana zany avela daholo zany ty dia ity dia ity dia ity dia ity mbola mety misy fanampiny hafa koa ie izay ilay miaraka amin'ny tompo Andriamanitra miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra dia tsy mandeha amin'ny maizina lalana tokana ny lalana iarahanao amin'Andriamanitra lalana feno fahitsiana fahamarinana ary fahamasinana izay ny lalana iarahana amin'ny Jesosy itarian'i Jesosy atsika ilazany hoe tsy mba mandeha amin'ny maizina ry havana malala mety ho sahirana tokoa ianao hoe zany ve dia ho afaka amin'izany lalana zany zao fotsiny Jesosy no miteny dia ndesika andeha ho hitanao hoe tena ay tavelany arinany daholo ny fahotako rehetra tsy mandeha amin'ny maizina tsony aho manatona an'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny maizina tsony ary tsy tiany ratsy tsony aho raha hoy ianao hoe zany ve dia ho vita zany lalan-tsarotra be zany dia zao ihany ny efa lalehan'i Jesosy fotsiny no arahanao dia tongony no
andiananao dia vita somatsara izany hoe lalam-piainana tsy andianana amin'ny maizimaizina fa amin'ny mahitsy sy ny marina ary ny mazava dia toko izany ry havana toko ho antsika fiangonana ny filazan'ny tompo hoe izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina. Ny fahatelo Jesosy Kristy fahazavana dia tsy hoe teboka iangana na lalakizorana fotsiny fa izy koa dia teboka ahatongavana. Eo aminy koa isika ny tonga rehefa mandeha manaraka azy dia tonga eo aminy. Ambaran'ny soratra masina eto hoe hanana ny fahazavanaina, tsy andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Raha tenenina amin'ny fomba hafa dia ny hoe ny fiainana ary ny fiainana mandrakizay. Miara mandeha amin'ny tompo tsy hoe fa ho an'ny fotsiny. Na i Abrahama aza dia nitenenina hoe any amin'ny tany izay tsy mbola fantatrao fa misy tanjonao. Abrahama tsy mahafantatra an'ilay tany fa entin'Andriamanitra izy ary entiny handeha amin'ny finoana ho tonga amin'izany tanjona izany. Tsy injo eto amin'izao tapany farany amin'ny andiny soratra masina izao fa misy tanjona izay tondran'Andriamanitra amin'ny fanarahan-dia azy amin'ny fiarahan-dalana aminy fa tsy mandeha fotsiny ka mandeha ny tanjona dia ilay fiainana mandrakizay. Miainga ianao miaraka amin'ny Kristy, mandeha ianao ao aorianan'i Kristy manaraka an'i Kristy ary tonga ianao tonga miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo dia hain'ny maro tsenjery manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Izany ny antondian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Ary misy koa ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy any amin'ny trano sy hangalatra ary hamono fa izao avy hanana ny fiainana be dia be. Izany lalany Jesosy izany no hitondrany antsika koa hanoritra lalana ahazahoana fiainana izy. Izay ilay Jesosy Kristy fahazavana fiainana ho antsika ny tanjony. Tsy misy ny hoe mivavaka dia satria mivavaka ny olona dia mivavaka. Na mivavaka fa ny tanjoko dia ny atongavaka ao am-piangonana tonga soa tokoa ianao, tsisy maharatsy izany. Na mivavaka mba hiadanany ao atokantranoko, izy hamono tsy maniry an'izany fa ny antony hiarahantsika lalana amin'ny tompo hivavahantsika ry havana dia ny hoe hanana ny fahazavanaina isika. Hahazo ny fiainana mandrakizay tanteraka araka ny tanjon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy isika. Raha miara mandeha amin'ny tompo Jesosy isika, tandremo sao tsy hitanao ny tanjona efa tondrony, hanana ny fahazavanaina. Raha miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika isika, tandremo aza diso fikendry ka ny zavatry ny tany no ameny ny fosiny sainao. Izao ny feny izany afatra izany ry havana. Miara mandeha amin'ny Kristy fahazavana dia miainga amin'ny teboka tokana ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Miara mandeha amin'ny Kristy ilay fahazavana dia mandeha amin'ny lalana tokana ny lalany fahamarinana sy ny fahitsiana. Miara mandeha amin'ny Kristy ilay fahazavana dia tonga amin'ny toerana tokana ny fiainana mandrakizay. Ivelomantsika n'izany teny izany mba ho tanteraka amintsika fiangonana sy kristianina tsirairay. Amen. Andeha hiombona amin'ny vavaka fifonantsika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny teninao izay nambara taminay dia mahatsiaro izay fa meloka manoloana izany. Tsy sahy fandahatra na anamaro teny izay Andriamanitra manoloana ny fahamarinana izay nambara ny teninao. Impirimpiry tokoa moa izay Andriamanitra ny fanandreny teninao fa ianao Andriamanitra ny fahazavana. Kanefa tompo izahay dia misafidy ny lalany aizina mandrakariva ary aleonay aza mifitsaka ny naty maizina toy izay miseho amin'ny mazava ho fahazavana izao tontolo izao. Tompo Andriamanitra, Jesosy Kristy tokoa izay nirahanao no teboka iangana
hanazavanay mba azonay mandeha amin'ny lala marina sy ny lala mahitsy ary nitanjona dia niandovanay fiainana mandrakizay izay teboka iafarana ihany koa. Nefa tompo ny ataonay dia mitarika anay ho any amin'ny lala ny fahaverezana satria tsy mandeha tsy mamelana ao Andriamanitra hialoha lalina anay izay amin'izay rehetra ataonay. Koa ankehitriny Andriamanitra mahatonga sainanay ny teninao fa maditra tokoa izahay mpiodina aminao manamafy atoka azy indrindray fa tsy mety manantona ny anao Jesosy Kristy izay fahazavana. Dia ankehitriny hiaiky ny tsy fahamarinanay izay rehetra dia noho ny vavaka fifonana ataon'ny tsirairay ao anatrianao. Ry Tompo Andriamanitra io mahatoky sy mino izahay fa ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona dia magnataka famindrapo sy famelana ny elokay avy aminao izahay noho ny amin'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra mpamindra fo koa anao izay mibebaka marina tokoa ary dia andeha hitsangana handray ny teny sofa mahafaly ho famelana ny elontsika. Fa hoy ny Tompo, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloky ny fahafatesana no hipisahany mazava. Koa ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary vavavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy rahan'ny Tompo. Amen. Speak.
Antsika izay vao vela elo kariavana andeha isika nambara ampasahina ny fanekempinoantsika araka ny fanekempinoana laharina voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijarana napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any vin'ny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana sy tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Androso amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona isika riavana dia ny andraisa tanana ireto dekona amperinasa sy ny manohy ny fanompon'ny loholona ho amin'ity taom-piasana ity. Sokatra malonatsika ny firana fanampiny ny hira fanampiny fahatelo amby telopolo andiny fahatelo ataotsika hitarika atsika amin'izany. Riavana ny mifanatritava amin'reto ray aman-drenitsika voafidy indray ho dekona amin'ny taom-piasana 420 20 ary ireo manohy ny fanompoana maloolona ao anatin'izao taom-piasana vaovao izao. Tanterahana ity fotoana ity no ny antony tena mazava tsy nahatongavan'ireto ray aman-drenitsika ireto tamin'ny fotoana izay niombonana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ka nandraisana tananazy ho dekona na nandraisa tananazy oloolona eny nanokana azy ireny ho dekona. Fomban'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny miantso mpanompo mpiara-manompo eo amin'ny fiangonana ary dia manatanteraka izany isika raha mandray ireto avantsika ireto amin'ny fanompoana mahadekona na mahaloolona. Izao no voalaza ny soratra masina. Hoy ny tompo tamin'i Mosesy manangona fitopolona amin'ny olon'Israely ho eto amiko ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fionana izy ary ara mitondra ity firenen'ity aminao ireo
fa tsy hanao irerin-tsony no hitondra azy ao amin'ny testamenta vaovao dia toraka izany ihany koa no nanendrena diakona fa hoy ny apôstôly tamin'ny fiangonana tao Jerosalema tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay ko amin'izany ry rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy ny fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany fa izahay kosa aharitra amin'ny fampianarana sy ny fivavahana ho koa i Paoly tamin'ny Timoty izao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka anendrenao loholona amin'ny isa-tanàna araka ny nandidiko anao raha misy tsy manan-tsiny dia olona manambady-tokana manana zanaka mino izay tsy mba hampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra ary hoy koa izy tamin'ny Timoty momba ny diakona koa dia toy izany ihany ho maotona tsy miroteny tsy tia divay be tsy tia arena maloto mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritretana madio ny vehivavy koa toy izany ihany maotona tsy mpanendrikendrika mahon-tena mahatoky amin'ny zavatra rehetra hitantsika amin'izany fa hanamavesa-danja azy ny asan'ireo voatokana tsy hianana raharana inona na inona fa tsy ny fitoriana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia ilaina araka ny soratra masina ny isian'ireo olona ho namany hiara-iasa aminy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara n'Andriamanitra sy ny fitondrana ary ny fitaizana ny fiangonana mangataka anareo mba hitsangana raha vavy sy manada malala ianareo ry rahavavy sy anada malala tsarovy mandrakariva ry alehibe ny andraikitra izay atolotra anareo atokany tokoa ho an'Andriamanitra ny tenanareo amin'izao fanompoana izao aoka ny fahatsiarovana ny adidy amin'Andriamanitra tompon'ny fiangonana no hany anapaka anareo ankehitriny eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia mangataka anareo anonona ny fanekena masina izay ilain'ny fiangonana amin'ny loholona sy ny diakona eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky teo fa azo hivavaka sy hamaty ary hianatra ny soratra masina zara sy ampiasa izany koa amin'ny hafa ho nanampitandrina ka hiara-ny asa aminy amin'ny fahazotoana eo fiandrasana non'Andriamanitra hitandrina tsara ny filamina ny fampivavahana ao am-piangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra arak'izay azo atao anaja sy hevitra amin'izay hevitra tapaka ny maro sady hamalalava piraisan'ny fiangonana tsy ho tsiro anao izay azoko atao amin'ny fandavorariana amin'ny fiangonana ny adidy rehetra ara-bola hitaizany kristiana anao vaintorara ny asongonana amin'ny sinora sy fampielezana filazantsara ny ivelana hitandrina ny ankonao azoto amin'ny famponan'Andriamanitra fa tsy mitsena tiany no marika alain'ny fiangonana tahaka fa izay rehetra ary herin'Andriamanitra mikilako fa tanteraka izany mety izany amen aoka hipetraka ianareo noho izany fanekena nataonareo toy izany ry havana dia amin'ny anarany indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisa-tanana anareo indray ho diakona na oloolona eto amin'izao fitandremana izao dia androso anonona ny anaranareo tsiraray avy ny mpitandrina mpiara-miasa raha zafindrakoto na rindra mandray anao indray ho diakona eto amin'ity fitandreman'ity izahay mahereza sy matanjany toko hiara-dalana aminao amen Rabeaja Arsata Clovis
mandray tananao zay isan'izay eto amin'ny fitandremany tompo hiara-dalana aminao mahereza sy mahasanana. Raberojo Mamtina Serge. mandray tananao indray ho isan'ny dekona eto amin'izao fitandremana izao ny tompo hiara-dala aminao mahereza sy mahatanja. Ireto indray ireo olona Andria Nantenaina. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'izao fitandremana izao mahereza sy mahatanja ny tompo hiara-dalana aminao. Rafarasoa Lala Saondra. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'ity fitandremana ity ny tompo hiara-dalana aminao mahereza sy mahatanja. Amen. Andria Maoly José Laurent. Andria Makaoly José Laurent. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'ity fitandremana ity ho aminao manjakariva ny tompo mahereza sy mahatanja. Amen. Ravalo Solonirina Iva Lucien. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'ity fitandremana ity mahereza sy mahatanja hiara-dalana aminao mandrakariva ny tompo. Amen. Rakotomaro Rufin William. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'izao fitandremana izao hiara-dalana aminao mandrakariva ny tompo mahereza sy mahatanja. Amen. Rambaloery Jean José. mandray tananao indray ho isan'ny olona eto amin'izao fitandremana izao mahereza sy mahatanja hiara-dalana aminao mandrakariva ny tompo. Amen. aoka hitsangantsika rehetra ivavaka. Andriamanitra tsy toa
ianao efa niantso mpanompo samihafa nananjara amin'ny fanompoana ao amin'ny fiangonana koa tsy nijovy amin'ny famindramponao ireto mpanomponao ireto izay voafidy voatokana voaraitalana indrindra ho amin'ny anankiray amin'ireny fanompoana ireny araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao tehirizo amin'izao fanolorantena masin'izao izy ireo dia fenoy ny fahamarinan'ny teninao izy meo fitondran-tena madio mba hanompono marinanao amin'izao raharaha izao na amin'ny teny na amin'ny asa mba ho voninahitra ny naranao ary ho fampandrosoana ny fiangonanao ny fisiny eto amin'izao fitandremana izao sy ny hijorony eny amin'ny fiarahamonina mangataka aminao izahay tompo aokizy matona sy anetry tena ary azoto amin'ny fanomponanao sady anaika amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy aokizy anana fetretana tsara mandrakariva sy faharetana mafy ao amin'i Jesosy Kristy zanakao mba hitondra tsara izao fanompona ny antsonao azy izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay izay omem-boninahitra sy laza mandrakizay miano anay ry tompo tsaro amen. Aoka hipetraka ny fiangonana hijoro kosa ireo voaraitanana andray izao tsotra antonona amin'ny anaran'ny tompo izao. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrindro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izay ny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen. Aoka hipetraka ianareo. Hatreo ry havan'ny asa vavolombelona dia manohy ny fotoana araka ny fandarana mahazatra izy. Andeha hiobona amin'ny vavaka fangatahana sika ry havana vavaka sika isaonanay mandrakariva ianao Andriamanitro raha mbola miteny aminay isanandro dia hifanerasera aminay tokoa ianao ary tianazava ny lalanay tianazava ny dianay mba tsy handeha maizina izahay raha ety amin'izao tontolo izao izay feno aizina mandrakotra azy fa nomenao kosa Jesosy Kristy mba ho mpanazavanay mba hahatonga anay mba handeha amin'ny lalana mahitsy sy izoranay amin'ny lalana marina izay mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia isaoranay ianao fa tsy nafeninao taminay izay sitraponao marina fa nambaranao indray tamin'ity anio ity fa ianao ny fahazavana izao tontolo izao raha manaraka anao izahay dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa anona ny fahazavanaina dia vonona izahay tompo no isan'ireo mpanazava ihany koa ny manodidina anay ka na dia tojiro kely ihany azy izahay ty amin'izao tontolo izao dia ny fitambaranay amin'ny mahafiangonana anay kosa dia hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao amin'ity anio ety ary dia mivavaka izahay ho an'ireo izay tojo tsy fahasalamana na aretina ino zany na aretiny ino n'Andriamanitro dia mangataka aminao izahay ny diakapoka taminao no ahasitrana azy ireny ary efa noentinao teo amin'ny azy fijaliana ihany koa ny aretina rehetra na ny fahotana rehetra dia mahatoko sy mino izahay fenao Andriamanitra ny ahasitrana azy ireny meo azy tompo ny hery sy ny fampaherezana avy aminao dia taio ny mpitsabo ombao ny mpitsabo ary meo fahalalana ny mpitsabo sy ny mpikarakara ihany koa mba azon'izy ireny mikarakara amin'ny atsakany sy andavany ireny tody sy fahasalamana ireny ireo izay miatrika ady sarotra na olana Andriamanitra izay tsy ahitana vahaolana amin'ny maha-olombelona dia ianao Andriamanitra hanampy azy ireny mba hatsapany fa eo akaiky ny mpanomponao mandrakariva ianao ary izay mitady anao dia ahita ny tavanao tokoa ny tetikasa sy ny programa ny ankonana tsirairay tompo na ny fivelomana izany izay sahan'ny tsirairay raha fantatrao fa mandeha amin'ny fahamarinana izany dia ambino izany tompo mba hitombony araka ny habe ny fahasoavanao tompo jereo manokana izahay ary mba ho marina aminay ny teninao fa ataonao hafa tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao eny amin'ny sehatra maro samihafa eny dia hitan'ny olona taratra fa izany tokoa ny tena kristianina tompo misy miatrika fahoriana ankehitriny na moa avatiana na moa ray aman-dreny mpiray-tam-po zanaka dia ampionona izy ireny ary ny fitiavanao ane andrakotra mandrakariva azy ireny ary ny fiadananao ihany koa anome fitonina anatin'izy ireny mba ho tsampana izy ireny fa Andriamanitra ny fahampianonana tokoa ny Andriamanitra hivavahany ny asan'ny fiangonanao na ny sampana izany na ny sampanasa ny fikambanana maro samihafa tompo indrindra
ho an'ny sampana sy ny fikambana eto amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao dia samy anehoanao ny voninahitra ao amirapiratany voninahitra ao ary an'olo-tsaina endro ho an'ny biraotsampana maro samihafa ianao anome fahavitrina ihany koa mpikambana sy raray avy a ny amin'ny asa fanompoana izay efa niantsoana ho azy ireny mangataka izahay tompo ho an'ny FJKM sy ny mpitanana rehetra ao anatiny ianao Andriamanitra ny ijery manokana ny synodam-paritany manomboka any amin'ny raom-piandraikitra foibe ny synodam-paritany ny isam-pitandremana ary ny isam-piangonana samy hitady izay mahasoa sy hikatsaka izay hampandrosoana tokoa ny asa fanomponao ao anatin'izao ma-FJKM izao dia matoky sy mino izay tompo fa matoa izay natsanganao naharitra nandritra ny 80 taona mahery dia noho ny fitiavanao sy ny famindraponao izany ary inonay fa mbola hitahiry mandrakariva ny FJKM sy ny kristianina ao anatiny ianao ny firenena igny koa Andriamanitra dia ampanjaka hoenty ny fandriam-pahalemana ireo mpitondrana maro samihafa dia samy ho tarafinao Andriamanitra mitara-pahazavanao ary samy hijoro ho vavolombelona hitondra fahazavana ho an'ny firenena tokoa dia mpaherezo ihany koa ny mpitondranay ary ny vahoaka malagasy dia ho arovanao ao anatin'ny fifankahalana sy ny adiady mba tsy ho amin'izany ny fiainan'ny malagasy fa mba samy hiombona ihany koa samy hitady izay mahasoa hampandroso ny firenena dia matoky sy mino izay Andriamanitra fa miaino anay ianao ka raha hivavaka mangina izay tsiraray avy ankehitriny hitondra izay hitahitanay ao anatrianao dia matoky izay fa mino anay ianao matoky sy mino ny fitondranao mahagaga ny fiainanay izay ry tompo Andriamanitray dia matoky izay fa tsy ataonao tsinotsinona tokoa ny ataka izay nangatahany tsirairay teo anatrianao fa amin'ny anaran'i Jesosy novanay sy andrinay ny vavakay sy ombonanay amin'ilay vavaka tsara nampianarin'ny mpiana fa izay manao hoe rainay o sy ny an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao anie sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra mionay no izay nasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary izy mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen fa zay mbola hijoroana eto ry havana dia fisaorana sy fanentanana voalohany dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa vita soa ny akatoko ny fandraisana volana jona izay hitondra antsika amin'ireo fandaminana samihafa amin'ity enim-bolana faharoa ity momba ny fiainan'ny fiangonana ary re tamin'ny raharam-piangonana tamin'ny fidirana voalohany na tamin'ity fidirana faharoa ity fa efa nisy tamintsika ny mitarika amin'ny fanatanterana ny fanapahan-kevitra hitodika bebe kokoa amin'ny asan'ny fiangonana rehefa mandray anjara arabola eto amin'ny fiangonana toy ny rakim-pisaorana dia mankasitraka ry havana ny tompo anambana antsika tsirairay avy azahoana mampandeha araka ny tokony ho izy ho voninahitr'Andriamanitra ny asa izay nankiminy tamintsika ny faharoa dia manohy izany ihany momba ny asantsika ho an'ny mila vonjy ao amin'ny centre médical anisan'ny asa ifantohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara voasokajy ao anatin'ny azakazaka faharoa antao hoe mitodika amin'ny mila vonjy ny centre médical eto amintsika azakazaka masina faharoa anisany andraisana fanapahan-kevitra ho an'ny fiangonana ny ifantohantsika betsaka amin'izany centre médical izany ka dia isaorana ireo efa sakaiza manohy hatrany ny fandraisany anjara ho fanatanterahana ny asa fitsaboana ataontsika fiangonana ankasitrahana ireo mpanohana izay tsy mitaraitana mepaka miezaka arak'izay tratrany ahatanteraka ny fanamby izay nataony teo anatrehan'ny tompo hita ary tsapa ny faharisianareo sakaiza sy mpanohana izay efa niara-ny asa tamin'ny fiangonana ho an'io centre médical io indrindra tatoato araka ny zavatra efa nambara tamintsika miara-miaingo sika fiangonana izao ry havana hatramin'ny akatoko ny fandraisana lasa teo ka ifanometanana
koa dia manao antsoavo antsika mbola tsy sakaiza sy mpanohana mba hanatevin-daharana ny sakaiza sy ny mpanohana ny centre médical. Iza no atao hoe sakaiza ny centre médical? Ny sakaiza ny centre médical dia isika rehetra izay vonina an'olo-tanana amin'ny marobola izay mety hotratratsika tetehantsika isam-bolana na amin'izay fahafahantsika. Ohatra hoe 5 000 ariary na 10 000 ariary na zay taremarika tiana hotononona na 20 000 ariary sy ny sisa sy ny sisa. Ny taremarika tahaka izany ry havana aza atao hoe kely ve dia havita inona, fa raha 5 000 ariary na 10 000 ariary no atolotrao dia efa mahavita miantoka ny fizaham-pahasalamany marary anankiray manatonao zany sy ny fanafody 3 andro farafahakeliny tsy maintsy raisiny. Raha mandray anjaran'izay zany ianao dia efa miantoka marary anankiray miditra ao amin'ny centre médical, afaka misitraka fitsabony zay olona zay. Raha dia ataontsika arakaraka izany ny kajy. Ny mpanohana indray kosa dia izay mety afaka manome marobola ambonimbony sy lehibe kokoa arak'izay fotoana na koa fandaminana ny amin'ny teti-bolany any amin'ny sambatanona na isa-tokantrano. Ohatra hoe anome ray tapitrisa ariary na ray hetsy ariary na ny tahaka izany. Ray tapitrisa ariary moa ry havana dia vidin'ny fanafody fampiasantsika ray volana, manodidina eo indraindray latsaka kely indraindray mihoatra kely. Dia izay zany ianao dia atao hoe mpanohana, zany hoe marobola lehibe kokoa ahafahantsika manatratra ny asantsika ao amin'ny centre médical. Isaorana ny tompo araka ny voalaza teo fa efa misy isika sakaiza sy mpanohana tena miverina mihoatra no teo aloha raha ny fahitana ny zotra ny asantsika ao amin'ny centre médical amin'ny alalan'ny mpanohana sy ny sakaiza. Izay mbola tsy ao anatin'izany kosa isika dia anatevin-daharana araka ny fanazavana teo. Alao hery ary havana manatona aza misalasala ny mpandrara ao amin'ny centre médical fa mandray antsika ampifaliana sy ampitiavana izy. Hoy ny soratra masina efa ifanantenantsika mandrakariva momba ny asa eo anivon'ny centre médical alaka ny lioka toko 7:5 tapany 2 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo tsabo izy ary na ohatrina ny laninao mihoatra no ireto dia honerako rehefa miverinao. Fandraisana anjara lehibe ao anatrehan'ny tompo ny fidirantsika ho sakaiza sy mpanohana ao amin'ny centre médical. Fa ny faharoa ry havana araka ny fandaminana ny FBFJGM dia any amin'ny sodaparitany larana fahafito ny sodaparitany Antananarivo Andrefana no mitodika amin'ny fiara-miasa azakazaka fitoriana ny filazantsara. Ny raisin'ny sodaparitany ho tsangam-bato ny 520 taona ny fanorenana ny fiangonana ao Kelivao. Miala kelikely any osy dia tafiditra ao amin'izay tanàna Kelivao zay. Tanàna lehibe izy io fa tsy mbola nisy FJGM ary dia nanangana izany fiangonana izany ny sodaparitany misy atsika mba ho tsangam-bato ny 520 taona. Tao anatin'ny 2 taona ny tena niezahana tamin'izany ary misaotra ny tompo fa efa madiva ny asa hiditra amin'ny fanafona isika dia tonga amin'ny famitana ankapobeny. Araka ny fampatsehivana taratasy fampatsehivana tonga aty amintsika dia manana anjara tahaka izao isika ry havana momba ny famitana izany fiangonana izany. Ho an'ny dekona dia 3 ariary isaky ny dekona izay alamin'ny fikambanan'ny dekona sy ny olona ao anatiny ao. Ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo tsy akanavaka na dekona ianao na olona ianao na iza ianao na iza mpandray fanasan'ny tompo dia 500 ariary no anjara biriky andrasana amintsika. Ary ho an'ny tsy mpandray fanasan'ny tompo na iza ianao na iza na zazambola voateraka omaly azy dia asaina andray anjara biriky koa amin'izany tsangam-bato 520 taona ny sodaparitany izany amin'ny fandraisana anjara 200 ariary. Ny fandaminana ahafahantsika manatanteraka an'izany dia ao amin'ny rakitra fahefatra amin'ny heriny anio raha sitrapony ny tompo. Rakitra fahefatra isaky ny alahady faharoa ataontsika ho an'ny asa iombonana fa amin'io alahady 14 jolay io zany dia atokana ho an'ny fanamboarana fiangonana any Kelivao ny rakitra ataontsika.
raha miteniteny ireo taremarika ireo a dia te ilaza amintsika ny hoe mihoatra tsy ferana riavana mety hiteninao dimanjato ariary dia ankaiza brika anankiroa zany efa tsara fa raha afaka mahavita mihoatra noho izany ianao na avy folo eny na avy zato eny a dia tsara indrindra tanterao eo anatrehan'ny tompo hoy ny soratra masina miasa foana ny mpanao ny trano raha Jehovah manao izany dia ny tompo any hanambina antsika ahafahantsika mandray anjara amin'ireo asa samihafa ny sipanentanana teo ho voninahitry ny anarana. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.